Miisa fito ireo fandikanana ilalam-pandrenana nataon'ny Floera Rajoelina hoy ny mpisolo vava ireo solombavambahoaka izay nanao ny lettre de mise en accusation afin de déchéance ny filoha-pirenena Rajoelina. Voalohany amin'izany ary isan'ny notsindrin'izy ireo manokana ny makasika ny fananganana ny HCJ na ny Haute Cour de Justice ao anatin'ny 12 volana izay tokony ho tanterahan'ny Floera Rajoelina ary voafaritra ao anatin'ny article mitondra ny laharana 720 moa izay fananganana ny HCJ izay ao anatin'ny 12 volana notsindrin'izy ireo manokana araka izany fa tsy fanajana ny lalam-pandrenana velively ny ataon'ny Floera Rajoelina matombo mbola tsy mitsangana hatramin'izao ny fitsarana an-tampony mampisy fiantraikany ratsy eo amin'ny firenena sy ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny tsy fisiny izay fitsarana an-tampony izay antony anitsakitsany filoha-pirenena amin'izay tiany ny lalam-pandrenana izay fotsitry ny firenena izay nambarany ireto mpisolo vava ny solombavambahoaka ireto ihany ankoatra izay makasika izay fitsarana an-tampony izay ihany koa dia isan'ny mifandray eo amin'izay resaka fitsarana an-tampony izay ho ireto mpisolo vava ireto solombavambahoaka ireto fa mila fanarenana ny état de droit ary faharoa amin'izany kosa eo amin'izay fandikana ny lalam-pandrenana izay ihany ao anatin'izay miisa fito izay ny makasika ny violation du principe de laïcité de l'état izay voafaritra ao anatin'ny article numéro 1 de la constitution io ihany koa izy ireo dia tsy voajany filoha-pirenena raha ny makasika ny resaka fampihavanana izay mbola isan'ny tafiditra ao anatin'izay tsy fanajana ny lalam-pandrenana izay ihany ao anatin'ny article 168 izay makasika ny fampihavanana izay dia ny FFM ao izy ireo no tokony tantana izany resaka dingana fampihavanana izany ka mandika ny lalam-pandrenana araka izany ny fanomezan'ny filoha-pirenena Rajoelina ny fitariana ny fampihavanam-pirenena izay natao teny ivato iny tokony hijanona ho mpanara-maso fotsiny ihany ny FFKM fa ny FFM no tokony hiditra lalina amin'ny fitariana iny fampihavanam-pirenena natao teny ivato iny raha ny makasika ny fenkevitra ny voaka nandritry ny dinika eo an'ny fianambam-pirenena notontosaina teny ivato iny araka izany dia nambarany ireto mpisolo vava ireto solombavambahoaka izay nametraka ny lettre de mise en accusation afin de déchéance ireto araka izany fa fanapa-kevitra politika no azo andikana ny fenkevitra ny voaka nandritra izay fianambam-pirenena teny ivato izay isan'ny manam-pirovy izany ho izy ireo ny tsy fanajana avy hatrany ny lalam-pandrenana fa efatra ao anatin'izay fito fandikana ny lalam-pandrenana ataon'ny Floa izay ny makasika ny fitsabahana lalina ataon'ny mpanatanteraka amin'ny fahefana mpanao lalàna mandika ny préambule ny constitution ho ireto mpisolo vava ireto izay voafaritra ao anatin'ny article 165 any lalam-pandrenana moa izay fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny fahefana mpanao lalàna izay izay mibaribarany koa amin'izao fotoana izao fa diminy makasika ny article mitondra ny larana fa 9 izay voadika ihany koa ireto mpisolo vava ireto dia mandrara ny fitsabahan'ny fanaovana politika eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ny tontolo ny fampianarana amin'izao fotoana izao moa dia manomevana ny antoko politika ny HVM ary namafitsin'izy ireo fa ny HVMisation amin'izao fotoana izao dia manjaka tokoa amin'izao fitondrana Rajoelina izao isan'ny ohatra nalain'izy ireo akaiky makasika izay fampanjakana ny antoko HVM izay ny makasika ilay fanokafana ny sekoly tany Toliara izany hoe nampitondrany ny pancarte ny HVM avokoa moa raha ny fanazavana netiny ireto mpisolo vava ireto ihany ireo mpianatra izay nanome voninahitra izay fanokafana ny sekoly tany Toliara izay ankoatra izay ihany koa raha nylay ny article mitondra ny larana fahadimy alinéa 2 makasika ny fanomanana ny fividianana dia mandeha ny kajikajy politika isan-tokony izay ataon'ny filoha-pirenena Rajoelina izay mifandray avy hatrany izay HVMisation izay manjaka tokoa eto amin'ny firenena izay acte réglementaire ho izy ireo no manova ny disposition constitutionnelle raha ny fanazavahan'izy ireo ihany